Ny olom-boafidy sy ireo parlementaire ao amin'ny renivohitry ny tanàna Betsimisaraka ao dia manana ny ambarany ihany koa manoloana ny rahapirenena androany moa dia nisy ny fihaonan'izy ireo tamin'ny mpampalala vaovao na ahafahan'izy ireo nitondra ny fomba fijeriny. Tsy vahaolana araka ny ambaran'ny parlementaire sy olom-boafidy avy any Tomasina ny drafitra naroson'ny JICM sy ny fangatahana fisitahan'ny kandida hafa amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Heverin'ireto parlementaire sy olom-boafidy ireto fa tokony halalaka ny olom-pirenena amin'ny firotsahana amin'ny fifidianana ary tokony tazomina ny lisitry ny kandida 170. Fangatahana ny vahoaka any amin'ny faritra izay vao tonga eto mihitsy zany izay amin'izao dia hoe tsisy afa-tsy ny fifidianana ihany ary fifidianana ho an'izy kandida 170 fa tsy hoe sarasarana izay eritreretina fa ampiteraka fisarambazana ho an'ny vahoaka malagasy mihitsy ny fieritreretana azy ary farany dia ny teboka fito izay nataon'ny JICM reo moa zany dia tsara ihany no ampafantarina fa tolo-kevitra ny an'ny JICM fa tsy fanirena zay zavatra zay zany tena tsara tsindrina ary apetraka ny hely. Firenena manana ny fiandrianana ary izay no mahatonga hoe panelanelana no anaran'izy ireo fa tsy sanatria akory mpanao anterivozina fa panelanelana dia mitondra ny sosokevitra zareo dia anjarantsika malagasy no mandinika na mety na tsy mety amin'ny firenentsika ny sosokevitra entin'ireo namana panelanelana manampy antsika ireo. Dia ny mikasika ny fifidianana mangarahara sy malalaka izay dradradradraina sy angatahantsika vahoaka malagasy dia tsisy afa-tsy ny amin'ny alalan'ny firotsahana ny rehetrarehetra izay neken'ny CS zany hoe ianareo kandida 170 ireo zany avelao malalaka izahay vahoaka malagasy 20 tapitrisa hifidy anareo fa samy babany avokoa nareo ary samy matokisa valeur anareo fa raha na mamy-bahoaka tokoa anjaranay no misafidy hoe iza no apetraka eo fa tokony trasiana fanavakavahana na sarangana tavan'olona le izy fa rehefa nekeny CS tsika samy miara-mafantatra fa ny CS dia ianareo signateur ny federoute isika mianakavy ihany zany no nametraka an'io tamin'ny 7 volana septembre 2012 miarananaika ny article 14 miarananaika ny fisian'ny CS ny sisa. Nosoritan'ny parlementaire sy ny olom-boafidy avy any Tomasina fa miandrandra fifidianana ny vahoaka ary heverin'izy ireo fa izay mahafeno ny fepetra rehetra amin'ny fifidianana dia tokony afaka mifaninana ary ho samy hatrika ny safidim-bahoaka.